Fahamelabaatsika tsery avindray atratry talata maraina voalohany volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahafahana hatrany indray ahafahantsika mitafa amin'ny vantana ahafahantsika mahazo hery ihany koa. Lohanderantsika ny mofinainana io anefa dia vavakisika. Rito Andriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay eny amin'ny fitantananao nay. Misaotra indrindra ray eo fa menao tombontsoa lehibe indray zahay ankehitriny ahafahanay miaino ny afatrao ary ahafahanay ihany koa mampitombo am-pinoana. Mangataka aminao izahay dia mahikasihanao ny tsirairay avy eto ary anehoanao ny voninahitro aminay. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao fomba fiaina vaovao ao amin'i Jesosy. Alaina amin'ny Galatiana 2:2-20 manao hoe voaomba miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko, fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Tsy maintsy matiny izao raha tiantsika ny ho anisan'ny mpanaratian'i Kristy. Hozy izy ny apôstôly manao hoe koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny hitoeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tananankavan'Andriamanitra fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Rehefa voaova fo anaraka an'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy dia misy fitiavana toe-tsaina amam-panahy voaova ary vaovao izay miforona ao aminy. Manjary an'izay zavatra tian'Andriamanitra ny tiany satria ny fiainany dia mifamatotra amin'ny fiainan'i Jesosy amin'ny alalan'ny rojo volamena an'ireo teny fikasana izay tsy miovaova. Voasarika nahaka an'Andriamanitra ny fony dia tahaka izao ny fivavahany manao hoe ampahirato ny masoko mba ahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalànao. Hitany ao amin'ilay fitsipika izay tsy miovaova manko ny toetran'ny mpanavotra ka fantany fa na dia efa nanota azy izy dia tsy vonjena ao amin'ny fahotany fa vonjena hiala amin'izany kosa. Rehefa mibanjina amin'ny fahamarinan'i Kristy ao amin'ny lalàna masina izy ireo dia resy lahatra hoe tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona amin'ny fanahy. Rehefa voavela heloka ny mpanota amin'ny alalan'ny fahaminjran'i Kristy dia voatafy ny fahamarinana amin'ny finoana dia miara-manambara an'izao amin'ny mpanao salama izy manao hoe enje ny hamamy teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely eto am-bavako aza. Raha ny fanan'Andriamanitra no mifehy ny saintsika sy ny fotsika dia apody ny fony iray ho amin'ny zanaka izany ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendreny marina izy. Amin'izany tokoa manko ny heveran'ny lalàn'i Jehovah ho fanehoana ny toetran'Andriamanitra ary hira vaovao no hipololotra avy amin'ny fo izay nokasihan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Efa nibebaka tamin'Andriamanitra izy tamin'ny nandikany lalàny ary efa naneho ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo izay efa maty mba ahazoany fahamarinana ary izany tokoa no tokony ho tariketra antsika dia ny hanahaka an'i Kristy ary hatsapa tokoa fa ny fahamarinany dia ao amin'ny lalàny ary izany manosika antsika hanaraka ny sitraponà hanaraka ny toromarika ao aminy mba ahafahantsika ho tonga ihany koa fahanazavana ho an'ny hafa. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra izay iray eo dia ny hatanteraka izany sitraponao izany eo fiainanay ka aoka izay zavatra mety mbola hampisaraka anay aminao anie tsy hanana anjara satria efa ho vidin'ny ranao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro